mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity manona ny fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka izao fandaran'izao ihany koa ary am'rary fahasalamana feno any tsy salama ary koa hery ho an'ireo izay anatin'ny fahakiviana tanteraka alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka ry tompany amanitra eo mbola vempisaoranao izahay no ny amin'ny tompotoana izay menao anay misaotra tompo fa mbola vonika andrainay ianao na dia tsy mendrika azy izay mamelany elokay mamonjafo aminay meteza ianao tompo ho andriamanitray manjakariva ho amin'ny fiarovanay ho amin'ny zavatra rehetra kasaina ihany koa mba ho ambany fiahianao hatranina izahay andray ny tenao izay nkehitriny dia sokafo ny fomampananay indray izany aminaran'i Jesosy amen. Loha teny lesina antsika androany dia sandwich story fizarana voalohany na koa hoe tantara mifanosona fizarana voalohany. Asaiko ianao maka ny marika toko 7 andininy 20 ka hatramin'ny 5:30 izay manambara tantara anankiray makasika ny mpanorandalàna izay nidina avy tany Jerosalema izay manana ny Belzebuby izy. Io andalan-tsoratra masina io no atsoina ihany koa sandwich story na hoe tantara mifanosona voalohany ao amin'ny marika. Manomboka amin'ny tantara anankiray aloha ny mpanoratra avy eo dia misy tantara faharoa sosona izay voafarana n'ilay tantara voalohany. Tapa-kevitra ny ahakan'i Jesosy ny havany satria no heverin'izy ireo fa very saina izy. Io ny tantara voalohany dia ny tantara misosika ho anelanelany kosa dia ny an'ireo mpanorandalàna izay milaza fa miray tendro amin'ny devoly Jesosy. Io tantara nasosika io no ifantosihan'ny lesontsika anio. Mialohan'ny mpanorandalàna ho avy amin'ny devoly ny herin'i Jesosy manasitrana ao amin'ny marika toko 7 lehilahy izany manao hoe ataon'ny Satana ahoana no famoakany Satana. Io fanontaniana lehibe io aloha no nasitran'i Jesosy ny fanamelohany. Tsy mitombina ny hoe miasa manohitra ny tenany ihany Satana. Niresaka momba ny fanjakana sy ny mpiray-trano ary momba ny Satana i Jesosy ka nasehony fa fahadalàna amin'ireo ny fisaram-bazana raha mbola tiany kokoa ny ahomby. Avy eo izy dia niresaka momba ny famatorana ny mahery mpazahoana mandroba ny ao an-tranony. Ao amin'io sary anohatra farany io dia Jesosy no ilay mpandroba miditra ao an-tranon'ny Satana. Mamatotra ity mpanjakan'ny fahamaizinany ity ka nanafaka ireo ambany vahony. Ny fahotana atao amin'ny fanahy masina no elika tsy azo avela dia ny miantso ny asan'ny fanahy masina ho asan'ny devoly. Mario fa ao amin'ny marika toko 7:30 ilay manao hoe satria ny olona hozy izy natao hoe ahazo mpanahy maloto izy. Ny antony nanaovan'i Jesosy ny fanambarana amin'ny marika toko 7:17 sy ny 7:20 dia satria nolazain'ny mpanorandalàna fa ahazo ny fanahy maloto izy kanefa raha ny marina dia ny fanahy masina ny tao aminy. Raha ataonao hoe asan'ny devoly ny asan'ny fanahy masina dia tsy hain'ny fanahy masina mipitsika aminao ianao satria tsy misy olona maniry anaiky ny fitaoman'ny devoly raha mbola vorisaina tokoa mankoa izy. Mety matahotra ianao andreo efa nahavitan'izany eloka tsy azo avely izany kanefa aoka ho tsapanao izany fa izany tahotra izany dia manambara fa tsy mbola vitanao ilay eloka ary mbola misokatra ho anao ny fanavaram-pahasoavana. Izany dia araroty ara mangataka fifonana amin'i Jesosy mba hahafahanao mandray ny famelan-keloka feno ka andehananao tahaka ny zanaky ny mazava. Amen. Ry Andriamanitra tiana ny tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany lesona nomenao anay izany. Mangataka izay tompo mba hiasan'ny fanahy masina ao am-ponay sy ao an-tsainay ka hanosika anay hibebaka amin'ny fahotanay ka mba ho voadio tokoa amin'ny rahanao anay izahay andeha ho afa-keloka aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.